indrindra zany fa ny vehivavy dia mindrokondroka foana rehefa manontany makasika an'io fa ny lehilahy indray dia meme foana izy raha vao mametraka fanontaniana iaho. Izy aloha somary mazamazana any satria mbola maro malagasy no somary mbola tafotoana raha miresaka fahadimbolana sy tovam-pananavy io. Mety ho tezitra andray aman-dreny tsinona rehefa tsy fantany fa hoe manao resaka tsy araka ny eritreretiny zany hoe zany hoe fanabeazana. taona tena ambin'ny folo sy roa arivo izay nisan'ny procédure tena nivon'ny CEG dia hita sy tsapa fa be dia be ireo zatovovavy manana olana mandritry ny fatimbolana. Betsaka ny ankizy no matahotra rehefa tonga ny règle. Eo ihany koa ny tsy manana mihitsy fatokisantena, indrindra moa zany dia tena tsy misy mihitsy ny fahadiovana mandritry ny fatimbolana satria dia voro-damba, tsy madio, tsy ara-pahasalamana no ampiasain'ilay zatovovavy zany. Tsy mandro, tsy misasa, tsy malala ny zavatra tokony ataony akoriny menatra izy noho izany satria ray mamoaka fofona, ray esorany namany, esoiny namany, esorany namany tsy ho namany tsony reny zany tena zavatra ngezabe olana sedrainy tanora. Izany indrindra tonga ny progeniteur nanao nanokana fiofanana anankiray ho an'ny mpampianatry ny EPP mahakasika ny fahadiovana mandritry ny fatimbolana. Noa ny fiofanana izay naroatra ny progeniteur dia nahatsapa tena sahirana ny mpampianatra ny ampita ny fahalalana mahakasika ny fialan-tsasatra sy ny fatimbolana eny amin'ny ankizy. Dia noho iny fiofanana izay natotry progeniteur iny dia tena resy lahatra ny mpampianatra fa sarobidy ary tena ilain'ny mpianatra izany fahasalamana sy fahadiovana mandritra ny fatimbolana izany. Raha taloha zany dia menatra ny mpampianatra mampianatra ny resaka mahakasika ny fahasalamana sy ny fatimbolana any amin'ny mpianatra. Izany hoe raha tsorina zany dia mahakasika an'ilay fananahana mihitsy zany mahamenatra ny mpampianatra any amin'ny EPP. Nefa rehefa natao ny fiofanana zany dia resy lahatra za fa tsy tokony hamenatra mihitsy zany ny fanatanterahana izany. Tena hita hoe mahakasika tokoa ny fiainana satria na maro eo karazana olana na fitaintainana kely eo anivon'ny mpampianatra momba ny fampitana ny lesona mahakasika niny fitaovam-pananana indrindra. Fa mino fa nandray ny mpampianatra ry antenaina fa ampitasaina amin'ny mpianatra izay ihany koa no hiezaka ny anaramaso. Isisy koa 20 no efa nandalovan'ny progeniteur mpampianatra 7 sy 500 nefa nofany zany rehetraan'izay fotoan'izay. Maro ireo mpampianatra no nanao fianianana hoe tena hampiatra ny fiofanana izay azony zareo. Momba ny antenako dia hiampita izay fahalalana ampy sady azo tamin'ity fiofanana izay amin'ireo mpianatra tantana mba sy ho tompotran'ny olo izy amin'ny fahatongavana fahatimbolana. Ny sekoly zany dia hiezaka hampita izany fahalalana zany amin'ireo mpampianatra namany mba tsy ho zany ho fahalalana ho aisa amin'irery zany izy fa hiparitaka amin'ny fiarahamonina koa. Rehefa avy nanao an'io aloha dia hitako hoe lasa indrindrandrindra fa ny ankizy vavy ohatran'ny lasa nadiodio. Rehefa taty aoriana zany dia tsy menamenatra intsony zany ny ankizy Fiofanana tsara dia tokony mpampianatra rehetra zany no ampiofanana. Tsara ny fiofanana nomenareo anay fa ny faniriny dia mba hitohy tsy ho anay rery fa ho any ny faritra hafa ihany koa. Tsara be ny fiofanana mahakasika ny fahadiovan'ny fatimbolana am-bavy ka tokony izana hoe aperitaka era Madagasikara satria ho avy ny taranaka fara mandeha mihitsy sy fampandrosoan'ny firenena amin'ny